Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino Islam. Na de lasa aza ny volana Ramadan dia tsy tapitra hatreo ny fifehezana. Satria mbola maro ireo fifehezana an-tsitrapo izay ahazoana fahasoavana sy tombontsoa lehibe eo anatrehan'ny finoana Islam sy eo anatrehan'ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Andaontsika hanaraka an'ity hadis marim-pototra izay niteneniny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manentana antsika hanohiatrany ny fifehezana fa lehibe tokoa ny fahasoavana azo aminy. Ny teny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao hoe: man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min shawwal kana kasiyamu dahr. Nizaniza amin'ny mpino Islam nanatanteraka ny fifehezana mandritry ny volana Ramadan iray manontolo, dia rehefa aveo nampanarahany enin'andro ato anatin'ny volana Shawwal, dia izany olona zany ahazo valisoa lehibe toy ny fe nandritry ny iray taona manontolo. Ripiny Islam, jereo zany fahasoavana lehibe izany. Raha ohatra ka vitantsika tamin'ny antsakany sy andavany ny fifehezana nandritra amin'ny volana Ramadan, ampintsika juste enin'andro fotsiny amin'ity volana Shawwal izay misy antsika ankehitriny, dia fahasoavan'ny fifehezana iray taona nosoratany Allah ao anatin'ny takelaka fanoratana ny asa soanao. Mba alay saraintsaina zany hoe ianao eo anatrehan'ny Allah toy ny fefoana nandritry ny taona 2026 iray manontolo, na ny fefoana nandritry ny taona 1447 iray manontolo, tsy nanapaka mihitsy izay no valisoanao eo anatrehan'ny Allah. Moa ve tsy ampiazakazaka izany? Moa ve tsy manintona antsika mba handeha hife enin'andro fotsiny no ampinao tamin'ny fifehezanao izay vita tamin'ny Ramadan? Enin'andro fotsiny valisoa amin'ny fifehezana iray taona. Ripiny Islam, io enin'andro tsy voatery tanterainao mifanesy, fa izy io dia afaka tapatapahanao arakaraka ny avitanao azy. Izany hoe afaka mifenao androany, mama rahampitso, mife afaka pitso, mama aorinan'izany, mife mandra-patapitry n'izany enin'andro zany. Mety ataonao ihany koa izy io isany alatsinainy sy ny alakamisy, sady mahazo valisoa ny enin'andro amin'ny Shawwal no mahazo valisoa ny fifehezana sunna alatsinainy sy alakamisy. Mety ihany koa izy io atambatrao amin'ny tonga dia ataonao miaraka, zany hoe tonga dia mifanesesy no anaovanao azy, na ataonao 2 andro androany, mamanao 2 andro, manao 2 andro manaraka, mama 2 andro, afaka zay ataonao, fa kosa condition dia tsy maintsy ato anatin'ny volana Shawwal no hanaovana azy. Mipetraka ary mifanontaniana hoe aiza no atao aloha? Fanoloana ny fifehezana tamin'ny volana Ramadan zay tsy vita sa ny fifehezana Shawwal sunna? Mizara roa ny hevitry manampahaizana amin'izany. Sasany ny miteny hoe ny obligatoire no efaina voalohany, zay vao manatanteraka ny sunna. Ny sasany kosa miteny hoe afaka ataonao ny enin'andro amin'ny volana Shawwal satria voafetra ny fotoana natanteranao azy io. Fa ny fanoloana ny fifehezana zay tsy vitanao kosa dia afaka ataonao na dia amin'ny taona ho avy aza, ka aloha le ray voafetra atao aloha toy izay le ray malalaka. Ka anjaranao misafidy, fa izy io ihany koa mety ataonao manao le manolo alohanao anatin'ny 3 andro na 4 andro arakaraka an'izay tsy vitanao, dia rehefa aveo anao manao ny enin'andro
amin'ny volana Shawwal na afamadika anao manao eninandro amin'ny volana Shawwal dia rehefa avy eo anao manolo izay tsy vitanao tamin'ny Ramadan. Fa kosa fanamariana tsy azo atambatra, zany hoe mifehy anankiray anao sady fanoloana tamin'ny volana Ramadan no sady fifehezana eninandro amin'ny volana Shawwal, tsy mety zany araka ny voalazan'ireo manam-pahaizana. Karpin Islam araroto tsy tapitra tamin'ny Ramadan fifehezana fa ndao hotohizantsika eninandro fotsiny azahoantsika an'izany valisoa lehibe araka ny voalazan'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallama izany. Aparitao betsaka any amin'ny hafa ity video ity azahoan'izy ireo tombony. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.